mangididy be ny lohako izany. Marary be ny lohako izany. Inona raha ny mahatonga izany? Mety misy angadrano angamba ianao a? Hoe jereo kely. Eny, misy angadrano tokoa ianao. Zay indray ara dia inona mety mahatonga ny angadrano ary? Ho an'izay tsy mahalala aloha dia ny angadrano dia ilay mangididy ao amin'ny lohanao ao. Mety hoe menamena, fotsy ny endriny arakaraka ny hodi-dohanao. Fa ny angadrano dia maromaro ny antony mahatonga azy. Voalohany izao dia mety hoe tsy mifanaraka amin'ny hodi-dohanao ny vokatra ampiasainao amin'ny volonao. Mety hoe volonao maina be nefa ny zavatra ampiasainao ho an'ny volo mandina be na ho an'ny volo be menaka. Mety ihany koa misy an'ilay antsoina hoe eczema ianao dia lasa misy angadrano. Ankoatr'izay mety mahatonga ny angadrano dia ny hodi-doha somary malefaka na ilay atsotsika hoe sensible. Manaraka ihany koa mety hoe tsy ampy rano ianao dia lasa misy angadrano. Manaraka mety hoe misy aretina amin'ny vatana ohatra, mety hoe marary vavony na marary aty dia mivoaka amin'ny alalan'ny angadrano ireny. Ary tsy azo atao ambany indrindra dia noho ny faharerana na ny stress ihany koa dia anisan'ny mahatonga ny angadrano. Mila mitandrina raha tratra ny angadrano ianao fataro ary fa tsara mihitsy no misoroka izany. Fisorohana voalohany, misotro rano betsaka, 2 litatra sy tapany aloha iny efa fantatritsika isan'andro. Mila misotro rano foana manala ny maloto any anaty ihany sy ny aretina madinidinika. Faharoa, mila mihinana sakafo ara-pahasalamana ianao. Aleo tsy mihinana sakafo masika be, tsy mihinana sakafo mamy be satria tsy mety amin'ny olona misy angadrano izany. Fahatelo manaraka izay, ny vokatra ampiasaina amin'ny volo. Tsara foana raha ohatra ka vokatra mifanaraka amin'ny lohanao. Ny tsara indrindra raha moa dia vokatra natoraly mihitsy no ampiasainao. Manaraka izay ihany koa dia tsara isika raha manao ampy-torimaso sy tsy hivizana loatra. Misy fiantraikany avokoa izany amin'ny angadranonao. Fataro fa raha ohatra ka mihinana sakafo misy vitamine C ianao dia manatsara ny vatanao izany. Raha mihinana ireny sakafo be fer ireny ianao dia tsara ihany koa izany ho an'ny hodi-dohanao. Ary aza adinoina mihitsy ny sakafo misy omega ilain'ny vatana izany ho antsika misy angadrano indrindrandrindra. Sasao tsara ny loha, esorina ny maloto eny amin'ny tapon-doha ary karakarao io tapon-dohanao io satria amin'izay tsy tamana ny angadrano.